Araky ny mahazatra dia ilaina ny fivorian'ny comité confédération ny confédération Sekrima mba ahafahana manao tombanezaka ireo asa fitantanana ny fikambanana sy ny asa zay atrehin'ny Sekrima amin'ny ankapobeny. Ny comité confédéral koa moa zany araka ny fitsipika sata mifehy azy no mametraka ny tombana sy ny sosikevitra ary ny paikady vaovao hoentina mitondra ny fikambanana mba ahafahana magnatsara ny vokatra mandrakariva. Ararotana koa izao fionan'ny comité confédéral zao mba ahafahana manombana miendry panarenana no entin'ny Sekrima nanomboky ny taona 13 sy 14 no makaty ka mandeha tsara ny fanaovana tatitra ataon'ireo mpitondra apanatanteraka dia miandry ny fanamarihana sy ny sosikevitra avy amin'ny comité confédéral ny bureau mpanatanteraka mba ahafahana magnatsara ny tetikasa hoentina mitondra ny fikambanana.